Somary gaga ihany aloha zahay raha nahita ny filazan'ny ministra ny fitsarana ny hoe amoahana mandat-d'arrêt ny filohandry Rajoelina. Ny mandat-d'arrêt internasionaly midika zany fa misy raha mahazo an'le olona na fanenjehana eny anivon'ny fitsarana. Ka zahay anefa hatramin'izao dia mbola tsy maheno no tsy mahalala no heverinay fa tsy misy dossier mahakasika ny filoha Andry Rajoelina eny anivon'ny fitsarana, na iza no manenjika na iza no mitory. Mazava ihany koa fa ny lalam-panorenana sy ny lalàna amin'ny fehiny Cour de Justice dia manambara fa ny tribunal tsotra na ny tribunal de droit commun dia tsy afaka mitsara ny filohan'ny Repoblika. Midika zany fa heverinay fa fandikana ny lalàna velona zay voalaza ny lalam-panorenana ny zavatra toy ireny. Ary raha olo-kafa no niresaka dia mba heverina ihany fa ministra ny fitsarana no milaza an'izany dia toherinay fa tsy fanajana ny lalam-panorenana sy lalàna velona misy eto amin'ny firenena ny zavatra toy ireny. Ny zava-misy dia mazava fa ny Haute Cour de Justice irery ihany no afaka mitsara ny filohan'ny Repoblika. Ka zay zavatra zay anefa dia heverinay fa tsy voahaja satria ny ahatongavany amin'izany koa dia tsy maintsy misy ny fandalovany zany dossier zany aty amin'ny antenimieram-pirenena. Ka ny mahagaga amin'izay voalazan'ny ministra ny Justice raha jerena ny filohan'ny fanavaozana dia nanao fiananana teo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny gouvernemanta sy ny prime ministre dia notendrena amin'ny fanarahana ny lalam-panorenana. Koa heverinay zany fa zao fanjakana sy fitondrana mijoro zao dia manaja an'izay lalam-panorenana zay, ka ny fialana amin'izay dia toherinay avy aty amin'ny fanoherana. La parole à présent à son Excellence Fanny Rizzoa Hernaivo, garde des Sceaux, ministre de la Justice de Madagascar. Madame la Présidente de l'Assemblée des États parties, Madame la Présidente de la Cour pénale internationale, Mesdames et Messieurs, membres et représentants des États parties et membres également de la Cour pénale internationale, bonsoir. Madagascar tient tout d'abord à exprimer son soutien indéfectible à la Cour pénale internationale, à son procureur et à ses juges, à l'ensemble de ses équipes, où dans un contexte où la Cour fait l'objet d'attaques multiples sans précédent, Madagascar et le gouvernement que je représente réaffirment son soutien indéfectible à la Cour pénale internationale et à la force que l'indépendance de la justice internationale n'est pas négociable. Une attaque contre la CPI est une attaque contre l'état de droit, contre les victimes et contre le principe fondamental que nul n'est au-dessus de la loi. Excellence, si Madagascar parle aujourd'hui avec cette conviction, c'est parce que notre nation sort à peine d'une période très longue et douloureuse de capture d'État, qui a duré 16 années, de 2009 à 2025. Durant cette période, des institutions ont été déviées, la souveraineté confisquée et les ressources publiques capturées au profit d'un politique économique. Ce que nous avons vécu n'est pas un simple abus de pouvoir, c'est une privatisation totale de l'État, un système tentaculaire de prédation et d'injustice. L'économie et l'administration ont été paralysées pour servir des intérêts de quelques individus. Les conséquences ont été pires que le génocide et toute forme de crime contre l'humanité. C'est pourquoi, pendant ces 16 ans, les services publics se sont effondrés et Madagascar est actuellement le 5e pays le plus pauvre du monde, malgré toutes les richesses que nous avons. Ceci mérite que nous prononçons l'intention de proposer devant la Cour pénale internationale une nouvelle infraction qui s'appellerait la capture d'État et pour lequel nous nous offrons à collaborer pour mettre en place
cette nouvelle infraction afin que tout autre pays et n'importe quel autre pays qui en serait victime ne pourra plus subir la même chose que notre pays a subi. À ce titre également, nous soutenons pleinement les efforts techniques, politiques et législatifs de la Cour pénale internationale afin que justice soit faite dans notre pays et dans tous les pays du monde qui subissent la même chose. À ce titre également, nous pourrons proposer des magistrats, des techniciens et également des lois et des propositions pour mettre en place cette nouvelle forme de criminalité, à part les autres crimes dont la Cour pénale internationale est compétente. Et actuellement, nous proposons la candidature de notre magistrat financier pour la commission budgétaire et finances de la Cour pénale internationale, et apparemment le Burkina Faso, qui a également présenté un candidat, s'est retiré de l'Assemblée des États parties. Donc nous n'avons plus qu'un seul candidat. Je vous remercie. Fahitanay azy moa aloha dia ataoko hoe mazava ny fanenjehana ny olona niara-ny asa rehetra tamin'ny ny filoha Andry Rajoelina dia tokony hatsara satria tsy afaka hisy stabilité politique, économique et sociale eto amin'ny tany sy ny firenena raha mbola mitohy io fanenjehana io. Efa nangatahana eo ambienombieny hoe tokony hatsara ka ny amin'ity perquisition tao amin'ny secrétaire général adjoint teo aloha ity moa tsy azo atao hoe antsoina hoe perquisition satria olona tsy manana taratasy no tonga tao an-tranon'ny ray aman-dreny izay efa olon-dehibe efa mihoatra ny 27 taona no natongavan'ireo olona anakenina ireo. Ka ny antony natongavany dia tsotra satria le feo mandeha le tsao ahely hoe misy vola ao amin'ny napetraky filoha Andry Rajoelina tamin'ireo mpiara-miasany taloha dia eto dia afaka ambarako horetany horendanta fa tsy misy an'izany ary tena fadisoana tanteraka ho an'ireo izay ataoko hoe mampita an'izany feo zany hoe misy an'izany any ambadibadika tsy misy an'izany ary izahay dia tsara ho fantatry ny vahoaka rehetra sy ny mpitondra fanjakana fa ny groupe parlementaire IGMAR dia mijoro amin'ny mampanohitra azy eto anivon'ny antenimieram-pirenena fa mijoro ihany koa amin'izay hoe mampanohitra azy zay fa izay le antsoina hoe opposition intelligente, éclairée, constructive. Izahay tokoa rehefa misy zavatra mety dia hiaraka hiasa izay satria ataoko fa tolotsoim-bonana ny ho an'ny firenena ny fampandrosoana ny Madagasikara fa nefa kosa rehefa misy zavatra tsy maintsy olazaina dia hiteny zay dia ty ataoko hoe perquisition déguisée dia tsy maintsy miteny zay satria tsy mety kosa le izy tokony hatsara amin'izay io ary ny fitondram-panjakana ny tokony hiaro an'izany satria ny olona rehefa misy miteny betsaka ange no miteniteny an'izay tiano olazaina eny amin'ny tambazotra serasera samy ianao manjery fanjaran'ny fitondram-panjakana tsy manaiky an'izany satria tsy mety zany tsy zany ny démocratie zany dia miady hevitra ary rehefa tsy mety le fitantanana dia miteny ny mpanohitra dia zay teny fa kosa tsy fanenjena aty ambadika aty ka zay ny zavatra nisy tamin'iny perquisition tao déguisé ho tao amin'ny GAP dina teo aloha igny fa tena tsy azo tena satria tena ny ray aman-dreniny nisy tena atteinte physique nisy mitsy ihany koa ny hoe nitopasana pétrole ny rainy dia nampitahorina nisy olona tao an-tranony araka le fiteny moa hoe voadaroka zany rehetra zany ka mba ataoko hoe tsisy tsika anaiky an'izany na ho atsika ho anina ho any namana na ho amin'ny mpanohitra na ho aniza na ho anisy ka mba mangataka fotsiny zay hoe tokony tsara le fanenjena tsy amin'ny rariny satria izay no tanytandarana sy fanavaozana hoe andradray ny rehetra zao hoe misy fanaovana ka le fanaovana manomboka amin'ny ataoko hoe fanajanan'ny fisin'izay fanoherana zay sy amin'ny olona ary tsy azo atao le manehy le hevitra tena tsisy mahapotika ohatran'izany.